ny fandresy lahatra ny amin'ny antsoantso ny vahoaka satria ny lalam-panorenana de manome fahefanana isolombavambahoaka fahefana feno zany ao anatin'ny lalàna zany tsy fanonganam-panjakana zany fa fahefana feno ny amin'ny empêchement ny fandresy lahatra zay teo hitanareo ngamba zay ireo zany ireo ny solom-bavambahoaka manaiky ny empêchement ny flou andro rajoelona androany mbola miziriziry eo ambany ao ny député Irmar androany ka zay de nisafidy hiaraka amin'ny vahoaka malagasy eny Kianja sy ny tafika malagasy zay nanampy ny vahoaka ka ireo ny député solom-bavambahoaka nareo hitondra ny feonareo amin'ny alalan'ny ara-dalàna zany hoe tsy afaka hoenjikenjehana intsony zany tsika hoe manonga-panjakana na hoe tsy ara-dalàna fa lalàna feno lalam-panorenana mamy fahefana ary andesy lahatra an'ireo solom-bavambahoaka rehetra izay mba ho tonga zany tanjony zany dikan'izay tanteraka ny eny Kianja miala Andro Rajoelina kanefa ihany koa tanteraka ny ara-dalàna tsy misy fanonganam-panjakana fa manaraka tanteraka ny règlement intérieur sy ny lalam-panorenana. Hafatra manokana zany ho an'ny reny député ny fitonjana zay tsy te hanao sonia an'ilay de science rapitso. Ataoko angamba fa ampy zay ny fanomponareo any Andro Rajoelina zay nataonareo Andriamanitra hatramin'izay. Amizao fa ny vahoaka mihitsy no mitaky ny fialany manatanteraka fotsiny ny solom-bavambahoaka. Efa vahin'ny naivara olodinina tany ny vahoaka, efa vahin'ny anjara tsy vahiny tany ny vahoaka, ho vahininareo ny vahoaka raha ianareo ny tsy manao signature eo. Miangavy ny député zany mba hamoaka mangarahara hoe iza ny nanao sonia, iza ny tsy nanao sonia, hafantarany rehetrarehetra ny tokony atao. Ty Majunga tompoko manoloana ny toedra raha misy aty Majunga dia faly tokoa zay satria nivaly ny tologno zay nataony hatramin'izay. Ka noho izany ndraiky zay vahoaka ny Majunga manentana ho an'izay rehetra hisolon-tena hitondra n'ity firenena ty rehetra aby ny zavatra angatahinay. Voalohany mangataka ny tokoteze raha mahakasika ny tezave rehetrarehetra foanana magnerana Madagasikara iray manontolo na olom-boatendy io na olom-boafidy io nizaniza rehefa TGV satria rehefa ny fanenty be ny firenena hatra tamin'izay. Faharoa magnaraka an'izay mangataka ny nety Majunga manokana mangataka ny fialany voalohany amin'izay ny député Nina. Faharoa Monsieur le Père, fahatelo préfet Majunga, fahefatra fandravana ny TVSFB. Zay ny fangatahany aty Majunga tompoko de sotra betsaka nareo ny hena. Sotra tompoko. Misaotra anao ihany koa ao anatin'izay atao hoe fanehoan-kevitra izay. Ny olom-pirenena mahasamana hevitra dia olom-pirenena vanina ihany koa mitsinjo an'izany atao hoe ho avin'ny firenena izany zay no angatahantsika hoe inona ny torohevitra manahoana ny ahoana ny fandehany, inona ilay rafitra raha ny fijerinareo anazy mila ovaina, mila tsaraina ihany koa eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Miaraba anao dia ahoana ny fandehany? Efa tafiditra soamantsara ianao? Deonao fandehany Sokorojo avy aty Ambohidratrimo. Ndao ary miaraba ny Sokorojo avy any Ambohidratrimo. Afatra kely ho an'le izy ty le colonel Todjo ty. Denizao raha mbola azo atao le colonel Todjo ianao denizao ny asa fa denizao io asanao io. Io afaka tonga de hoe tsy manao an'io raha hoe baikony général Bomba. Satria tsy hoe io reriany ny asa. De be mila vononao teo. Zao anao sady tsy tafiakatra grady no tsy makaiza fa hety ihany. Denizao ry colonel Todjo ianao denizao io asanao io. Satria rehefa tsy mety tamin'iny ianao dia tsy mety tsony. Zay mankasitraka tsony. Mankasitraka anao ihany koa. Zay ilay mila hoe ovainy ao anatin'izay hoe mila mametraka fijery vaovao ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ihany koa hoe miaro ny vahoaka sy ny fanana ny fotoana izao anovana famindra ary tazomy hatramin'ny farany izay hoe tsy mandray baiko avy amina olo-tokana izany fa hoe
toavy teny ny mpitondra fanjakana ny amin'ilay hoe satria ny vinan'ilay mpitondrany dia tokony hoe hoany amin'izay atao hoe fiarovana ny vahoaka izay fa le olana teto amintsika ilay mpitondra miaro ny tenany sy miaro ny sezany dia ampiasaina ilay toby iretafika ampiasaina zany iaro an'ilay fitondrana zay na tonga ny mivilana ka io izy zao jerentsika ny miala lay tsindry avy eo ambony dia io fa mitady fahalalana amin'izay dia iny fa miverina tsy kelikely makeny anivon'ny vahoaka amin'izay ny rehetra jereo reo mpiasa-panjakany reo any reo nge anisan'ny mampijaly ihany koa zany hoe mamiditra anatina birao-panjakany zany mivezivezena amin'ny fiakaramidina eny manapaka mihitsy ianao ny andro tokony iasana manao fikarakarana ny raharam-panjakana ohatr' zany raha-rahatany sy ny tariny fa io androany dia miteny rehefa niala lay tsindry teo ambony teo lay niala moa zany lay tiako tenenina lazany sitaka moa zany mangatsitsika aloha zany zao ny seza amin'izao fotoana zao dia hoe misy kay zany nitsindry tao anatin'izany rehetra zany miaraba tompoko dia ahoana fandehana salama tompoko salama tsara ianao manao ahoana salama tsara ve tia fandrina miaraba tsika ao fandrinao ary dia ahoana fandehana voalohany aloha dia misaotranareo amin'ny Cool TV satria raha anareo moa ahoana nafantaranay sy nainona iny vaovao faharoa misaotra ny mpitolona rehetra tsika hoe aza tenenina fotsiny hoe ny zandary makapisaty fa mitolona aby ny rehetrarehetra marobe zany anatapitrina mpitolona zay ny manaraka somary manahirikirina ihany le firesahana amin'izao hoe misy miteny fa tsy rafitra ny olona fa olona fa misy miteny koa nefa ny hoe rafitra fa tsy ny olona ny zava-misy angamba aloha dia horesahana hoe ny fototra aloha dia ny rafitra zay vao olona ny fandray ny rafitra sy ny olona misy fandaharana moa tao amin'ny kitsipo dia miresaka mihitsy moa le mpanaovakety anankiray ary moa hoe isika ny no manana zavatra tsara indrindra amin'ny hita hoe fiadinan'ny kolokolo rafitra fiadinan'ny kolokolo eto Afrika fa ny olona dia le olona fa zao ary iza no mametraka an'ilay olona eo amin'ilay rafitra tsara be mbola rafitra ihany koa zay ny zava-misy ny filoham-pirenena no lasa mametraka an'ilay olona eo rafitra ny zay ka na dia tsara aza lay rafitra hametrahana an'ilay olona koa mbola ratsy ohatra anankiray ametraka tsika misy miteny eo fa hoe toy izy ny asanao kolonela io ny tsy izy rery reo fa misy omby be ombaty anao fa ny zavatra azo atao zay am'izay le rafitra zay tena le rafitra aloha zay vo le olona amboarina ny zavatra rehetra dia amboarina ohatra mitarika tokony mba atao ohatra ny anareo mpanao gazety ny olafitry ny teo ny mpitsara ny olafitra ny mpitsabo tokony mba misy olafitra koa eo amin'ny tafika zany hoe ny tarika no mametraka ny atao hoe ministra ohatra hoe mametraka mifidy olona telo izy no mpifidy ao amin'ny tafika dia mifidy olona anankitelo izy dia inona atolotra ny ao amin'ny gouvernementeur raiso amin'ireo fa ny olana midy lay ministra na lay filoham-pirenena no manindra ndray koa dia olona tsy tena miasa ao amin'ny tafika ny tafika nge no mahay anatao fa lipalemany fa tsy ny prime ministre na ny filoham-pirenena donc zany izy ny tokony hametraka an'izay olona ao ohatran'izao ataon'izao anareo ny raha mifidy ny olafitry mpanao gazety fidinareo hiasa ho amin'ny vahoaka anareo io mitovy amin'izay koa zany raha izay no ataony tafika ohatra ny zavatra ataony tsy misy olona afaka ny fibakiona rehetra dia ny tafika aby fa tsy anjaran'ny ministra tsy anjaran'ny filoham-pirenena tsy anjaran'ny milamina io araka mitenenindreo hoe zay dia avy amin'ny vahoaka tsy mihinana zay tsy avy amin'ny vahoaka rafitra ny zany zavatra zany ny filoham-pirenena no manendy an'izao olona rehetrarehetra zao ataovo fifidianana zavatra rehetra alao apetraka amina rafitra ny fanendrena mandeha io ohatra fotsiny rahasika ny rafitra ny farany zavatra raty indrindra eto amintsika dia ny raha fampianarana tsy olona fa ny raha fampianarana 80% lazaina fa hoe
tatsaha sy mpamboly avokoa tokony fanaraka am'izay nge ndrafitra misy eto raha eto fandrina raha ihany lycée agricole misy eto fandrina nefa lazaina fa mpamboly sy tatsaha daholo ny 80% ny olona eto Malagasy ahoana moa zany ny lycée nefany a lycée technique angamba tsy fantatro mety misy anankitelo lycée technique ny lycée général feno isaky ny commune hanao inona moa ireo olona avy amin'ny lycée général reo ny fambolena sy mifiompina inge tena iveloman'ny Malagasy na ny mpiasam-panjakana reto amin'ity district efa ity angambany de mbola tatsaha mamboly sy mamboly avokoa rafitra n'izany rafitra zany ohatra anankiray ihany koa mbola mifampianarana tapaka avy any aminao zay antso zay namako avy any fandrina avy any a raha minitra sisa nanantsika hokatroka ny mitatao vovonana nanaraka ny faingotsika ao anatin'izay fa no sina resaka ao anatin'izay rafitra izay manana rafitra be diabe eto Madagasikara fa ny olana ilay rafitra tsy nampiasaintsika ilay rafitra rano zavatra hita aloha io resaka hoe fanabeazana io nge efa nisy rafitra nanatsarana n'izany atao hoe fanabeazana izany fa tsy nampiasaina le rafitra satria avy any nisy atao hoe fiheveran'ny filoha hoe rafitra zay volavolainy kanefa tsy hita akory zay nalehan'ilay rafitra avy eo a eo le hoe drafim-panarenana ny Madagasikara mihitsy netiny avy any le UAM iny raha tadidinareo efa nisy rafitra azo anarenana any amin'ny Madagasikara zay zao le hoe ny 5.9 ny mponina eto Madagasikara tatsaha avokoa fa manahoana tokoa raha no tsy atao ohatra zay hoe ny fidiran'ny rano ohatra zao ny fandanjalanjana hoana ny afahana mandanjalanja ny fidiran'ny rano eny Tambary afahana mahazo ny vokabary araka ny ilaina azy ihany koa de io le izy io lasa misy ny akasiparana any ambadimbadika ihany resaka herinaratra ohatra zany rehetrarehetra zany fa tsy nampiasaina ny rafitra nisy atsika ihany koa de eto zany lay mpitondra ihany koa aloha no hita teto fa hoe tsy naomby tao anatin'izay fampiarina rafitra zay na de rafitra tsara zany napetraka teo aminy taka n'ilay hoe nomena 2 ka mena vola 2 ariary ianao ka rehefa mivokina ny tananao tsy mitsotra de ataonao ahoana moa ny andray an'ilay 2 ariary fa mitovy amin'ny tsy manana ihany ianao zany hoe le fandraisanao an-tanana andray an'ilay rafitra mihitsy zany no tsy nisy ilay finiavana teo amin'izay fitondrana izay